faly mirabatsika rehetra izay pijery ny fahitalavitra ny télévision malagasy tonga soa eto amin'ny fandarany Nosy Maitso magazine fandarana izay resahana indrindra makasika ny tontolo iainana sy ny fandrosoana eto Madagasikara. Anio ianareo dia hoentinay ho any amin'ny distrikta Nabilobe ho any amin'ny iny ilatry ny avaratra andrefan'ny Nosy iny, zany hoe manamorona ny lakan-drano ny Mozambika. Eo amin'izany faritra avaratra andrefan'ny Nosy zany, zany hoe faritra Samborano zany dia misy elodrano lehibe anankiray izay atao hoe elodrano Nambaro. Ny tena fantatritsika moa dia ny elodrano ny Anton Gilles aty amin'ny faritra Analamijorofo aty misy an'le hoe be d'Anton Gilles, fa ity resahany ity dia ny be d'Ambaro na ny elodrano no Ambaro no resahana. Io elodrano dia manakarena mangrove na ity atao hoe alahonko itony. Ny alahonko dia toerana fanatodizan'ny trondro sy ireo hazan-dranomasina samihafa. Ao ihany koa no anatodizan'ireo drakaka izay fantatritsika ny lanjan'izany ara-toekarena. Koa dia hoentina ihany nareo anaraka ny fiainan'ireo ponina na ireo vondron'olona ifotony mivelona amin'ny fanjonoana drakaka sy ny jono an-dranomasina, ary ny tena ataon'izy ireo dia miaro mafy an'io alahonko io mba tsy ho potika satria ny fahapotehan'ireo dia fahapotehan'ireo zava-mananaina ao anaty rano ireo. Fa noho izany dia heverina fa zava-dehibe ity fanadiadiana ity izay marina, fa irahantsika ihany koa amin'ireo eo anivon'ny World Wide Fund na ny WWF izay ataontsika hoe fikambanana iraisam-pirenena manampy ireo vondron'olona ifoton'ireo mba hampaharitra ny fitantanana io alahonko io. Koa dia manasa anareo ary ho any amin'izany commune Nantsartrana izany. Antsantrana, tanàna kely iray difitry ny alahoko ato amin'ny elodrano Nambaro. Trano vita amin'ny satrana sy ny tôle sahabo eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 tafo eo izy ireo. Tony sy milamina ny tanàna ary madio ny rivotra iainana. Mitovy amin'ny tanàna miorina morontsiraka rehetra Antsantrana, misy sekoly, fotodrafitrasan'ny rano fisotro madio, somary petsapetsa ny lalana ifaneraserana ato amin'ity tanàna ity noho izy tanàna ao anatin'ny faritra Mando. Tanànan'ny mpanjono Antsantrana, ao ny mpanarato laokan-drano, ao ireo mpanarato lamatra na ny crevette, ary eo ihany koa ireo mpanarato na mpanjono drakaka fantatritsika amin'ny hoe crabe. Mivondrona anaty fikambanana iray ireto mpanjono ireto ary miara-miasa amin'ny World Wide Fund na ny WWF. Ny ministera federaly Allemagne momba ny fiara-miasa ara-toekarena sy fampandrosoana kosa no mpanohana azy ireo eo amin'izany fanatanterahana ny programa izany. Ny tegna ilana fikambanana zegny amin'ny asanay aty zany mba fitandrovana izy mba haharitra satria marobe ny olo magnano izy tsy ambony fomba fangalana izy ndraikindraiky mangala drakatra madiniky fe zagna zay drakatra fa mielana zay mahay roso le madiniky dia natsanga le coopérative ty tagny taloha tagny fa zay izy olo hoe deuxième mandany coopérative ty izy koa natsangana nino hoe mba hitandrovana le madiniky zahagna le olo mangala madiniky
mba kofa moyenne 11 cm zay drakatra aleo mipody an-drano. Ina no antony ampodiana azy an-drano fa manino? Fa mbola olaigna izy agny raha mpitso agny amin'izy fa be ampy tsara zay le mesure anany alaigna izy. Ya bako ndraikindraiky zegny la viana tegna nangarahary ty misy olo baka ivelany fokotaninay aty mandeha miasa oaly. Ke mbola zay tsy tagnatin'ny fikambanana zay mandrova zo igny manjary misy risiriso be hoe tsy amin'izay eny tanomboanay taregny. Zintsy mety olo androbaka le fikambanana, matetiky zay le olo androbaka le fikambanana igny zay magnano karaha zay fa zay agnatin'ny fikambanana tsisy magnano. Zay tsisy magnano an'izay. Ya raha dinigna izy mavelogna izy satria izy nanagna volomagna ambady aman-janaka. Fa kosa avy am'le fijaliagna amin'ny fandafoasagna izy indrindrandrindra ireo mpanjifa maventy io zegny miegny be le vangany tafara tato. Taloha teo vangany lafo ka tafara tato izy niegny tsy anino ny lafo nampiegny izy. Manjary kalasany manjary sahiragna zay le voloman-tegnanay amin'ny drakatra. Ke mba zegny aby mba ilainay fagnampiagna hoe fangatagna amin'ny zay raha zegny amindro agny ministère maventy mety hamatsy le mpangala-drakatra fa sahiragna be mpangala-drakatra. Izy eo zegny prix drakatra ambany nefa frais-nay mandeha agny lafo tsisy mivanga zo eto aminay. Drakatra izy eo zegny agny ambany 7 kilo. Mety 4, mety 3, mety 2 arakaraka raha abezany. Koa zay 15 cm io zay le drakatra ndraikindraiky 2 fa kilo raiky. Fa izy koa drakatra zay 12 eo mety 4 agny izy. Fa izy koa 13 eo koa izy mety 3 eo. Misy ndraiky zay drakatra matatagny agny amin'ny 16 izy fa miampy 11 cm ely izy fa 1 kilo. Le mangala ty aminay izy io mangala 20 000 ro le marayera. Marayera zay mangala aminay 20 000 ro amizay mitondra mandeha ambany. Misy ndraikindraiky zay marayera manahiragna be fangandro izy aminay aty ro zegny tegna mandentiky be de niezaka koa zay PCR mitondra mandeha agny. Fa ny mampalahelo amin'ny PCR managna carte PCR tsy matondra entagna anany mandeha an-tagnaby. Zay vao maty. Azy koa izy avoronao madigny misy 10 jours izy arakaraka le fitarimianao izy. Fa raha ohatra tarimianao maletry be rô sakiny 3 jours fa misy maty. Atsika tokony mandehandeha hely miala zo ambadika eo. Ho eny amin'ny Vavasa misy ny toeram-piantsonana an'ireo lakan'ny mpanjonosika amin'izao fotoana izao. Fotaka no diavin'ny tongotra rehefa ity ary tena tanimanga madiodio ranoray ity itsahina ity. Malama tokoa ny lalana ka mila fitandremana betsaka ho an'ny vahiny saingy mandeha ho azy zany ho an'ireo efa tompo-tanàna efa zatra izany toerana izany. Karazan-dakana maro no hita eto amin'ity Vavasa amin'ny Alaonko ity. Miovaova ny fotoana mety ahazahoana drakaka hoy indray Julien Ravo. Izy moa zany dia anisan'ireo mpanjono tafarisaka taminay teto. Tegna mbala miasa aminany izy avy afara. Julien Ravo. Julien Ravo. Ya ina le tena afaka eto maro karazany e. Ya asa fa aminay. Ya mpangala-drakatra voanalohany. Magnarato koa makamba. Zay faharoy ny asa. Manao na fandeha fakana drakaka zao. Izy igny agny arakaraka ny fisiany. Zegny nazahoagna izy. Zegny misy ny atao migarigary azahoagna malakilaky. Misy avitagna azahoagna vitsivitsy. Ya. Nareo mahazo mamindrefa mampiasa garigary mahazo firy kilao isan'andro. Arakaraka finanandro. Mihinan-kinagna izy mety possible mahazo 10 kilo andro raiky. Izy koa tsy mihina sakisaky ny 3.
dia nareo amin'ny fotoana ino mandeha laka azy io maraina sa efa hariva raha ngo maraindraigny ndraiky jusqu'à andro koa tsôfotro mody Karakory ny avantage-ny raiky garigary double ndraiky raiky fampiasanareo taloha raiky double tsy nampiasaiko fa za fa elaela nijanonako tamin'ny raiky boribory be io fo ndraiky raiky tady izy fo mbola nampiasaiko fa raiky double io mbola vaovao izy rehefa avy niomakomana teo ary dia raikitra ny fiondranana hiakatra ao anaty lakana andiaka-drakaka moa zany no antondianay teto lakana telo no nifandimby ny aingy mitondra ny mpanao gazety miaraka tamin'ireo mpanjono ny lakany Rabesoa Anise filohan'ny coopérative ny drakaka izay hitantsika ny miakanjo volomboasary eto no indro efa ao anaty rano mametraka ny fitaovam-panjonoana mpanjono matianina i Anise sahabo eo amin'ny 2-3 taona eo ny lehilahy mamelona zazadimy ka ny iray amin'izy ireo dia efa tafitany any amin'ny université ilazy i Anise fa asa mahavelona tsara ny fanjonoana drakaka le drakatra ty drakatra mahavelo ia fa kanefany périnany io koa tsara tsarabeky ndrazy jusqu'am'izao ty na faramandimbin-tegna donc mety mbola voavelony fo an-tegna raha ohatra izy voatahiry tsara izy prix normaly mahavelogny izy anisan'ireo nahazo fiofanana tamin'ny fampiasana arato na crabe atao hoe double gargare i Anise nanomboka tamin'ny taona 17 izy no nanao izany niaraka tamin'ireo mpanjono miisa 170 fitaovam-panjonoana vaovao izay nampidiry ny technicienne avy amin'ny VVF ny double gargare mampaharitra ny fitantanana ny drakaka ny fampiasana azy io satria voafetra 12 cm ihany no abeny ny masona rato amin'ny double gargare laka anao koa mahisa baka mba Ninguém atoni maísa atoni maísa na tem gargaro. Tize maísa angarana amne ankarana ty. Te maísa izy izy ty idirandreo drakatra andehinagna izy agnaty ato. Agnatin'le gargaro. Ireo mihinagna izy ty ato amizay rokiagna zegny ireo mihinagna izy ty. Izy anao amizay mitana lera 20 minutes. Anao fa magnonjogno izy zegny. Koa 20 minutes izy fa mihinagna ao izy rokiagna izy mihina maïsa io injononao amizay izy tatranao izy satria rokiagna izy misakafo misy ka mahay misy kadiro vou frei só vou maris somary nitoraka dolony rehetra telo satria nahazo drakaka anankiray i Anise rehefa metraka ny vovony tao anatiny fahefatrady vetivety ihany zany ity fitaovana iray ty kosa no nampiasain'izy ireo teo aloha fitaovana zay nambarany Anise fa tsy de mahomby loatra nasehoany antsika eto moa zany ny fomba fampiasana ity fitaovana tranay ity tsy mahomby
fotony izy koa ity ahaizagna le moyazy any drakatra boka izy koa izy alatsaka no agny izy koa misy drakatra andesiny fo izy satria izy matity amin'ny namany igny afaka indesiny fa amile garigary izy zegny ndray ty tondra izy fa tsy tondra ny raha ya izy mihinagna fo miofaka ambany zay zegny ahaizagna fa ny moyazy fo zegny tegna nahaliagna zay tamile garigary moyazy tsy mahazo drakatra roe fa araiky nde izy aminjegny mbala gidagida koa zao hoanao izy ndraikindraiky izy fa marikitra igny avy tsorany agny raparapainao amide izy foagnany tsy azo. Resy lahatra koa ianise teo amin'ny fandaminana atao amin'ny toerana itony momba ny fisiany fermeture de pêche na ny fanakatonana ny fotoam-panjonoana. Fagnasiavagna le fermeture hitane tegna misy avantage zegny satria misangana amin'ny fanjava roe telo fanjava fanjava roe telo fanjava izy fermeture agnatin'izy tsy avao kitikitiky drakatra rokiagna rô zegny tsisy raha manetinetry rô zegny atao vavasaha amin'ny fotoagnany mangala izy amin'izay enao donc tsy madigny 30 secondes zegny mandatsaka garigary fa regnindrô lagny fa feno edy io ke drakatra amin'izegny zegny koa hitany aminany maro zay drakatra maventy mbala hitanao drakatra mandeha amin'ny 2 kilo araiky ya misy 3 kilo araiky fo izy koa izy misy fermeture zay le hitany aminany tegna tsara fermeture misy taminazy izy to libre igny tsara ndraiky fa amile mpangala andavaniandra fa izy amizio ty fo izy asiavagna fermeture tegna hitako mahatsaratsara izy tegna hitany misy avantage zegny zay amin'ny fotoagnany lera fiasagna fa raha hely fo taregnanay zegny mbala aminareo zio ty prix-nany fo tokony mbala ampanongoegny hely hoe fa mijaly zay amindreo soro ya ke tokony mba farany ambany zay prix-ny drakatra ne tokony mba 50 000 farany ambany. Ato anaty alaonko ato moa zany ny androtoko-piainany reto olona reto ka noho izany dia nomena lalana hitantana maritra izany alaonko izany izy ireo ary misy milaza fa misy mandrava hono ty raha ty alaonko ty mangrofo izy mandrava izy io ty mandrava hoe ya fotony le mandrava aminay ty ya misy manapaka ny alaonko izy igny aminay eto na misy fa donc fa presque fa tsy de misy loatra fotony zegny surveillance aminay eto maresaka marina isaka maro alaonko tsy io tegna zava-padry aminay eto zegny resaka alaonko police nala fa aminay eto maro iro io tanao izy koa iro io fotonao mbola mipetrapetraka io fô fa lera iro fa mandeha agnaty ala iro mandeha magnaramaso aty ala jiaby izany police nala regny voateniteny aby regny police nala ato zany misy mpanosy police nala raiky azovy anaranao zany akala Océan Besson Patrick police nala surveillance de mangrove atramy bongo agny zay zay agnatin'ny fanjava raiky 8 fois zay misafoala mizaha le olo mana le fitaovana tsy manara-penitra ohatran'le drakatra ohatran'le magnano drakatra mangala drakatra agnaty onko mitsikoroka am'le fiavitra karaha igny zay rarananay mafy tatra tsy maintsy sazigna karaha zegny koa zay le aratorato moins de 12 ohatran'igny karaha zay koa ohatran'ny bakanosy bian koa misy pirate de mangrove koa miditra agnatin'le frontière anay aty raha ohatra tatranay tonga de sazigna botry ravanay le botry le gendarme mihitsy mandeha midotry aty midescente magnano le enquête nany ya le cantonnement zay magnano sazy izy gadrin sady mandoa vola koa sady le asanareo zay mampiena an'le olo mpandrava presque sisina bezo zio fa tsy dia misy feky zio taloha zegny misy agnatin'ny herignandro araiky misy sambo misy botry misy telo zay midrika ato ohatran'izao donc agnaty fanjava raiky fanjava telo anao tsy mahita tampoky donc rô mangalatra alva amilaka fa tsisy botry feky zao fa amilaka ya Francisco anatin'ny VDF ho anareo zany inona ny tena hoe zava-dehibe amin'ny fiarahana amin'reto pêcheur crabe zany ya sotra amin'ny le fanontaniagna dia ny tegna zava-dehibe
nao tanjaka hoe polisinala na reo coopérative BCR de samby mivondro agnatin'ny CLB na hoe vondron'olo ifotony. Ny tegna tombontsoa azo amin'ny fiaraha-miasa satria namagna mitantagna ty le faty misy alahongo ty. Satria raha ohatra hoe tsy mety tsy managna fotoagna VVF hoe andeha aty isan'andro fa napetraka zany ny polisinala zay magnara-maso ny alahongo, mijery zay olo manimba alahongo, mijery koa zany le olo manao charbon rehefa mahatratra polisinala de manao tatitra amin'ny CLB de ny anjaran'ny CLB eo amin'izay zany manao fitaregna mandeha amin'ny KMD komity mpampiatra ny dina de anjaran'ny komity mpampiatra ny dina no mamaditra le sazy ampianigny amin'le olo nagnano fandikan-dalàna. Io moa zany le sazy tsara ho marigny fa efa misy dina homologué amin'ny tribunaly izay mifehy ny CLB. De ny VVF moa zany magnano toa na ara-pitaovagna na ara-bola de mampiofagna reo CLB de anjaran'ny CLB zany tegna hoe aty fotony miaro amin'le alahoko sy le aregna zay ao agnatin'ny alahoko. Fa amin'ity fanadihadiana manaraka ity indray sika dia iresaka momba ny fambolekazo. Fantatsika tsara fa zava-dehibe ny fambolekazo amin'izao fotoana zao satria dia vokatry ny tsy fahampian'ny ranonorana eto Madagasikara dia maina ny ilany atsimon'ny nosy ary be rano loatra ihany kosa ny aty amin'ny tapany avaratry ny nosy. Noho izany dia manararoatra ny olona amin'izao fotoana resahantsika zao manao ny fambolekazo ka satunany anankiray amin'izany fambolekazo zany dia ny fiarahana amin'ireo kolonga madinika eo amin'ny fanaovana fambolekazo. Ny sekoly Minipos avy aty Antananarivo dia nandeha nakany Anjevagara tany mitondra ireo ankizy madinika nanao an'ilay atao hoe éducation environnementale zany hoe fampianarana an'ireo ankizy ireo ho tia sy hankafy ny zavaboary na ny tontolo iainana ka dia nentina namboly azo ireo ankizy madinika ireo ho rahantsika izay fanadihadiana zay. Zanakazo arivo fototra no nivolen'ny mpianatry ny Minipos avy any Antananarivo izay tonga tetỳ amin'ny commune Anjevagara. Natoro azy ireo aloha ny teknika fambolekazo ny alohany nanaovana izy ireo ny asa. Jereo tsara ty zakila zanakazo iny ty de bolabolaina zany atao ohatr'izao. Atao ohatr'izao aloha tsy atao mafy be bolabolaina de rehefa bolabolaina de tatana le sachet de atsofoka ato amin'ity amin'izay mijery tsara rovitiny ty rovitiny maîtresse mandrosotra de nareo mamboly ihany voilà de apetraka indray de rehefa voraka izy de bolabolaina ndray aloha jereo tsara bolabolaina de mangady de apetraka itakitsana ony aloha itakitsana ony aloha sisiny de apetraka de totofana kely de tsy le zanakazo ny itsahana fa le sisiny itsahana moramora de vita ny zanakazo tsika ray. Bravo! Mangin mangor-ngor ya kawan ya kana petraka ndragnahary ambila batsinjovany wapchike kada mandora manchilange angin manetetika lavan atyala na petraka ndragnahary juvale badahavana hazwachike kada mandora manchilange. Tsy sarotra tamin'ireto kolonga madinika ny nandray izany teknika izany noho ny hafanapo be loatra izay ny posesika tao am-pon'izy ireo nanatanteraka izany asa izany.
misy hafa matsiaro fa simba ny tontolo iainana dia tsy maintsy avotana fambolekazo. Tena ilaina le mamboly hazo satria hoe efa miratsy ny tontolo iainana, ny orana tsy dia betsaka dia ilaina zany mamboly hazo mba sady hamerenana ny Madagasikara taloha koa. Afa-po tamin'ny asa vita ny ben'ny tanàna ny commune Nanjeva niaraka tamin'ny mpanaben'ny sekoly izay nitondra ireto ankizy reto nanao ity asa fambolekazo ity. Ny fiara-miasa moa zany efa betsaka ny arahan'ny commune miasa tamin'ny école mini-posy indrindra eo amin'ny akoatran'ny fanabeazana moa zany dia misy ihany koa ny fampidiran-drano fisotro madio izay manohana sy manampy any akory zareo anatiny dia tsara raha hoe mba misy fitimy famaly dia gagnon anatin'izao fambolekazo zao satria raha ohatra ka mamboly hazo dia ho an'ny tanindrazana aloha voalohany indrindra dia izahay ety atoerana ny teny isisaka an'io rehefa tena maniry io azo io fa nazany zany koa dia fa amin'ny mini-posy any izy zany dia amin'ny mini-posy commune dia izany fiara-miasa matitra eo amin'ny rotota. Zanakazo akasia zany no volenandroany fa mbola isy zanakazo fihinam-boly zato volena ao aoriana kely eo satria izay le tanjona hoe mba hoasina zanakazo fihinam-boly ary vokatra dia fampizarana ny mpianatry ny EPP Anjevagara. Isan-taona aloha zay fa manao reboisement fa miaraka amin'ny direction nationale EFON fa tamin'ity zahay nieritreritra hoe aleo sady miaraka amin'ny direction nationale amin'ny fotoana ilana izany mono sady manao anankiray ihany koa amin'ny anaran'ny sekoly satria be dia be loatra le filana sy ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra zahay hoe tsy very le asa atao fa ilaina foana ihany dia izay natonga nanao izao mo ny tena zava-dehibe tiana tsy pihinao anatin'izay nanaiky fangatahana le fiara-miasa ny commune Anjevagara satria tsy nahita toerana nale zay dia nanaiky zareo hoe ndao arafeny aminay misy tany volena. Farina sady ny fandarantsika tato anatin'ny Nosy Maitso magazine akasitrahana anareo izay nanaraka izany hatramin'ny farany azadino ny fotoanantsika amin'ny alatsinainy amin'ny 4 tolakandro ny fanarahana ny famerenana izao fandarana izao ary ny fandehanany fandarana moa raha tsy aivina dia mandeha indroa isam-bolana ny fandehanany dia isaky ny alatsinainy aoriana ny fampalalam-baovao atoandro ko dia anasantsika rehetra ihany akafiza ny fandarana izany.